Monsieur le Président de la Haute Autorité de Transition, Madame Yali Raduel, Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés à Antananarivo et Vato, destination finale de ce vol. Il est 5h41 heure malgache. Nous attendrons l'heure de stationnement d'ici très peu de temps. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage en vous souhaitant un bon séjour. Au nom du commandant de bord, M. Rodrigo Christian, et de tout l'équipage, Veloma Madjapelatok. Mazava ho azy fa ny resaka votoaky ny resaka levetany dia momba ny fiarovana ny tontolo iainana fa nametrahany Madagasikara ihany koa fanamby amin'ny arena izay iainanantsika. Anisan'izany ohatra ny akoatra ny fiarovana ny tontolo iainana dia hoe mba hametrahantsika ny famokarana angovo amin'ny énergie renouvelable na amin'ny alalan'ny rano na ny barrage hydraulique zany. Zay ny fanamby apetrahantsika satria dia tsapa ary fantatra zao tontolo zao fa manana ny arena tokoa tsika amin'izany fanaovana zany zavatra zany. Zay ny voalohany fa faharoa ihany koa dia eo amin'ny fametrahana ny fampandrosoana amin'ny tontolo maitso ny ozy izy ny fitenenan'izay na ny hoe économie verte. Eo zany no misy fanamby be dia be koa tokony apetrahantsika araky ny kabariko araky ny teneniko dia ny hoe tamin'ny Madagasikara dia anisan'ny sompotra tamin'ny resaka araky ny vary tamin'ny taona 1970 dia apetrahantsika izay fanamby izay ankehitriny. Madagasikara zany anisan'ny nametraka fanamby lehibe sy goavana tao anatin'izay fivoriana natao tany Rio tany Brésil zay. Ankehitriny raha mandalo amin'izao teteza mihitsy zao ny firenena dia mikasika an'izay fionana nolazainao tao zay dia ataoko zava-dehibe dia nisin'ny mba hitombona ara-politika ny firenena mba hahafahana tena mampandroso azy. Inona moa ny hahafahana mampitombona ara-politika zay dia miankina amin'ny mpanao politika indrindraindrindra. Zany hoe ny mpanao politika dia tsy tokony ho sakana amin'ny fampandrosoana, tsy tokony ho enta-mavesatra ho an'ny firenena fa tokony ho vahaolana mba ho modely ho an'ny taranaka faramandimby. Inona zany ny zavatra andrasana? Zavatra andrasana dia mba ho tompona andraikitra eo amin'ny fandraisana fanapakevitra ny mpanao politika indrindra moa zany fantenako sy ny filoha teo aloha. Mikasika ny fandriampahalemana any Atsimo Nosy indray dia nampanantena ny filoha fa tsy maintsy ho tratra ireo dahalo ary manomboka izao dia omena toromarika amin'ny tokony ampiasana ireo fitaovana toy ny fiara tsy mataho-dalana sy ny fiaramanidina. Manome ny fatokisana amin'ny fahaiza-manao an'ireo filoha alindà sy ny gendarme sy ny maramila izay miady amin'ireo dahalo ireo. Mifanapakevitra dia tsy maintsy avondrona ny hery ary za mino fa na androany na rapitso na ravakapitso tsy maintsy ho tratra izay dahalo no enjehana. Fa io no teneniko hoe tsy maintsy atambatra ny hery atambatra ny fo atambatra ny saina ihany koa isika rehetrarehetra miaraka amin'ny faharimina amin'izay hoe fanenjehana ny dahalo zay. Efa niteny aho ombieny hoe misy ny ireo fitaovana maro isan-karazany na ny fiara na ny hélicoptère na ny fiara tsy mataho-dalana atao ampiasaina indrindraindrindra hidivana amin'ireny dahalo ireny. Rehefa tsy nahomby ny fandehanana amin'ny fiara tsy mataho-dalana, inona moa ny olana andrefasana indray ny hélicoptère anenjehana an'izay dahalo tokony ho enjehana ka manomboka rapitso dia manome ny toromarika antenako hoe ampiasaintsika rehetra reny ny fitaovana hélicoptère reny anenjehana ny dahalo.